fanamarian'androany ity nanasana ny olona zay nanampy anay rehetrarehetra, ny sponsor zany, ny partenaire sy ny donateur rehetrarehetra. Nanasana ihany koa ny reto ambassadeur miara-miasa aminay amin'ny bazary de Noël io isan-taona. Dia nataonay amin'ny sehatra mozika moa zany satria le mozika moa zany entina ampifalifaly ny olona sy ny olona nasaina sy ny reto partenaire sy ny sponsor tonga etsy aloha. Tita Rabesson sy ny équipany dia elle-même miza quartet, sax et quartet miaraka amin'ny isa moa ny anarany voangy. Tamin'ity moa zany tsy dia tena le hoe anangonambola satria tena atao ampifalifaliana fotsiny zany any reto mpanohana anay isan-taona, satria tsy ho tanteraka mihitsy zany le bazary de Noël tamin'ity taona ity satria misy noho ny antony maro be dia tsy tianay hoe hoangingina le WMG alohan'ny faran'ny taona. Dia izay nahatonga anay nanatotosany ity fialam-boly ity zany ho an'ny olona miara-miasa aminay amin'ny bazary de Noël io isan-taona. Tsy tanteraka angamba zany zao dia les deux levées de fonds, les salons du chocolat sy les bazary de Noël. Kanefa ny soa rehetrarehetra tokony nataonay tamin'ireto olona mampinay tanteraka daholo, fa na tamin'ireny le confinement reny ary zay mbola nandeha nirotsaka tsehatra nanatitra don de TPN tany amin'ny fokontany Betsaraina dia tetsy anosy etsy Antotapena eo Antotapena azonay tamin'ny bazary de Noël tamin'ny heritaona dia nampiasainay tamin'ity taona ity ihany natao anatin'le confinement iny dia amin'ity volanyity zay mbola anao an'le colis de Noël ohatra ny ataonay isan-taona zany dia manasoa ny ankizikely amin'ny fanomezana samihafa. Tanterahanay ihany zany ny fanampiana samihafa na dia tsy nisy ara les levées de fonds eo amin'ny sehatrin'le bazary de Noël ohatra ny Josiane Ralambotsirofo, vice-présidente ny Wednesday Morning Group. Josiane Ralambotsirofo.